kajikajy politika mihevitra andrombaka toerana arivo amin'ireo commune sy Vaovao sy Manjatosarivo ny HVM. Natolotra androany ny birao vonjimaika ho an'Antananarivo sy ny manodidina. Sy tsika no nandraisan'ireo mpanatrika ireo avy any Atsimondrano. Mitetina 27.4 faingo 4 miliara ariary no etra hiditra amin'ny kitapo-bolam-panjakana amin'ny ity taona ity raha ny voarakitra ao anatin'ny lalàna amin'ny fenitety-bolam-panjakana 4.4. Milovaina ny fomba fakana etra eto Madagasikara, tsy ny tombom-barotra na ny benefisy fa ny vola maty na ny resety ny tokony akana etra hoy ny avy ao anivon'ny fifipamaha. Ireo mpandrara malagasy izay mahatsiaro fantantoka mihoatra amin'ireo sehatra tsy ara-dalàna izay tsy mandoa etra amin'ny fanjakana. Vahiny ny sitraka Vonersan ao anatin'ny zanam-pandarana question d'actu Andriamanga Andry iresaka amin'ny mahakasika ny fitantanana arena voajanahary. Voasazy anao asan-terivozana mandrapahafaty ny filohan'ny frères musulmans miaraka amin'ny olona misa 9 androany maraina. Fitoriana roa no isan'ny apangana azy, isan'izany fihetsiketsehana mahelovaika ny taona 13 lasa teo. Ny andindiny avy hatrany. Avec Philips, entrez dans un monde de rire, de frissons, d'émotions, de sensations. Vivez le grand spectacle de la Coupe du Monde avec la série 9000 de Philips, la Smart TV à écran 65 pouces Smart, LED Ultra HD. SIDEF, une garantie de qualité. Fantatro fa en formula satria mampiasa formula madio ery zato nifony la satria borosina amin'ny formula tiary misy vaovao mahazo mahafinaritra zato amin'ilay zay mividy formula roa dia mahazo borosy nify ray maimaim-pona fianao nga ahoana ie tena maimaim-pony arareo dia tsy isan'andro fa voafetra ihany le fotoana mandehana takety amin'izao hiazaka zao eny amin'ny varotra mahazatra anao makaroa dentifrice dia mahazo ray amin'le borosy nify formula. Ankafaliana trano tomboky lasy tsongo vavy ny tsidina ny tokantranonao amin'izao takariva izao. Asaina mpanajanjary ianao anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV hatramin'ny farany. Ny pejy politika avy hatrany no mboantsika izany fanomanana ny fifidianana ben'ny tanàna, fametrahana ny HVM eny anivon'ny distrika, vao manomboka dia efa nisaviritaka tahaka ireo antoko rehetra ny fandimby, natsanga ny mpanao politika taorian'ny nahalany azy io filoham-pirenena, taorian'ny niakarany teo amin'ny fitondrana miteraka savorovoro, ny fifandrombany ireo mpanao politika hatramin'izay miditra ho HVM. No tanterahana androany ny fametrahana ny birao vonjimaika ny hery vaovao any Madagasikara isaky ny distrika teto Antananarivo sy ny manodidina. Arahintsika ny andindiny mahakasika izay rehefa vonona ny sary fa hivadika avy hatrany eo amin'ny lafim-baovao ara-politika hatrany fa saingy vaovao avy anivon'ny anteny meram-pirenena kosa sika. Amin'izao fafarany ny session ordinaire teo amin'ny anteny meram-pirenena izao dia nijoro tamin'ny fomba ofisialy ihany koa maly ny ARD na ny Alliance pour la restauration de la démocratie, fikambanana tsotra fa tsy ara-politika tia natsangana ity, na izany aza misy olo-mavambahoaka ny mpikambana. Ankoatr'izany kadra 10 no niarana nangana tamin'izy ireo ity fikambanana ity. Fanampanazavana. Ahitana kadra vitsivitsy sy député anatin'ny faritany enina. Reto moa zay tonga eto fa mbola misy namanay maromaro mbola tsy eto ary tianay marina eto zany fa association tsotra io fa tsy parti politique izay mifototra amin'ny fampihavanam-pirenena sy fampandrosoana ara-tsosialy eto Madagasikara. Tianay marina faharoa fa io association io dia manohana sy miara-miasa amin'ny fitondrana.
Eo amin'ny lafiny fiarikarena kosa indray, mila ovaina ny fomba fakana hetra eto Madagasikara, tsy ny tombom-barotra na ny benefisy fa ny vola matina ny recette no tokony hakana hetra, hoy ny avy eo anivo ny fivim-pamaha ireo mpandraharaha malagasy izay mahatsiaro fatiantoka mihoatra amin'ireo amin'ny sehatra tsy ara-dalàna izay tsy mandoa hetra amin'ny fanjakana. Fanadetiny. Mitetina 2,704 faingo 4 miliara ariary no hetra hiditra amin'ny kitapom-bola-panjakana amin'ity taona ity raha ny voarakitra anatin'ny lalana mifehy ny teti-bola-panjakana 4,420. Ny 20 isan-jaton'ny hetra dia avy eo amin'ireo orinasa goavana madinika sy salantsalany eto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao, ny 20 isan-jaton'ny tombony azon'ny orinasa no hetra alohany raha toa ka 30 isan-jato izany tamin'ny taona 2020. Raha ny salanisa, ireo orinasa mpamokatra zava-mahadomelina no mandoa ny ampahany betsaka indrindra amin'ny hetra, mahatratra 6,7 isan-jato. Tsy ireo mpandraharaha amin'ny sehatra tsy miankina ihany no tokony ho voakasiky ny hetsika fanatsarana ny hetra miditra amin'ny fanjakana, raha nambara ny fivim-pamaha androany. Misy ny sosikevitra ahafahana mampitombo ireo mpandoa hetra, indrindra ireo amin'ny sehatra tsy ara-dalàna. Raha atao amin'ny teny frantsay moa zany io sosikevitra io dia taxe transactionnelle. Tsy ny vola maty zany no angalana ny hetra fa tsy hoe ny tombom-barotra azonao. Satria ny vola maty no angalana ny hetra dia ny tahany hetra zany tokony ambanimbany kokoa fa tsy le 20 isan-jato izay ampiasaintsika amin'izao fotoana izao. Fa ambanimbany le taha fa ninona zany vola miditra na mivoaka amina mpandraharaha anankiray dia tratrany tsy maintsy andoavana hetra daholo. Ny famaritana ny tahan'ny hetra aloha arakaraka ny vola miditra kosa no nambaran'ny tale jeneraly lefitry ny FMI ny alatsinainy farany teo fa tokony ataon'ny fanjakana. Ny tsy fisian'ny fifanankalozana maritana politika mahomby no nambarany avy eo anivon'ny fivim-pamaha fa tsy ahafahana mandroso amin'ny fampitomboana ny hetra miditra amin'ny fanjakana. Izy ireo izay tsy mandahy ny andoa hetra saingy mitaky ny fitondrana mitovy tantana indrindra amin'ireo sehatra tsy ara-dalàna. Hatrany amin'ny 20 isan-jaton'ny vola miditra no avy amin'ny hetra sy ny fahaditserana no anatin'ny kitapom-bola-panjakana. Manoloan'izany, tsy ny fampitomboana ny tahany hetra tokony aloha fa ny fampitomboana ny isan'ny mpandoa hetra no tokony ataon'ny fanjakana raha ny hevitry ny fivim-pamaha na ny fivondronan'ny mpandraharaha malagasy. Lafim-baovao afaka kosa indray, afaka manatio ny rivotra, misy gaz karbonika teraky ny fiara 2,50, ny fambolem-bary maro anaka na ny SRI ao anatin'ny tany 1 hektara. Tsy ny fambolem-bary ihany fa misy karazam-pambolena manaraka teknika roa hafa ihany koa azo ampiarina amin'izany eto Madagasikara. Io ny vokatry ny fikarohana nataon'ny mpikaroka malagasy ao amin'ny laboratoire de radio isotope na ny LRI nandritry ny famelaberan-kevitra nataon'izy ireo. Fanatediny. Raha ny fiarovana ireo ala sy ny fambolem-kazo hatramin'izay no paikadiny entina ampihenana ny entona karbonika, mandray anjara amin'izany ihany koa ny sehatry ny fambolena. Io tetikady io no velabelarin'ireo manam-pahaizana eto amintsika. Ny fambolena dia manana anjara lehibe amin'ny fanenana ny mety ho vokatry ny changement climatique hoatsika eto. Satria zany ny fambolena dia amin'ny alalan'ny teknika maro samihafa dia afaka izy mangeja ny atao hoe entona manena ny fanelezana ny entona mangeja hafanana eny amin'ny habakabaka. Ny volo rakotra no isan'ny teknika voalohany azo ampiarina eto amintsika iarovana ny tontolo iainana. Raha ny tatitra sy ny kajikajy tsotsotra nomen'ireo mpikaroka, 3,420 kilao isaky ny hektara isan-taona ny entona karbonika voatazon'io teknika io anaty tany. Isan'ny teknika azo ampiarina eto ihany koa ny fampiarahana ny hazo sy ny volo eny anelanelany. Ohatra amin'izany ny fambolena voasary amin'ny faritra Andriafanantananarivo iny. Ity teknika ity ihany koa dia ahafahana mitahiry entona 4,550 kilao isaky ny hektara isan-taona. Ny SRI na ny fambolem-bary maro anaka no be mpampiasa indrindra eto ary isan'ny mahomby indrindra ihany koa eo amin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay. Vokatry ny fikarohana nataonay teny amin'ny laboratoire de radio isotope zany dia hita lohatra eto zany fa ny fanaovana 1 hektara na SCV dia ahafahana mamono, ataontsika hoe mamono angamba zany na mamafa ny fanelezana dioxyde na carbone avy amina ataontsika hoe fiara anankifolo. Ary ny fampiasana ny SRI dia ahafahana
mamono ny fanelezana dioxydena carbone avy amina fiara 2.5 eo. Isan'ny manimba ny tontolo iainana voalohany indrindra ny entona mitana hafanana, isan'izany ny entona karbonika sy ny metanina. Ireo firenendehibe misy indostria no tena mamokatra ireny entona ireny, saingy izao tontolo izao no hiaran'ny vokatra izany. Hatreto aloha, ankoatra ny famongorana ny doro-tanety sy ny fanenana ny entona vokarin'ny fiara, azo atao tsara ihany ny miverina mamboly any ambanivohitra any mba hanatsarana ny tontolo iainana. Koa satria efa vonona ny sary dia iverenantsika ny pejin'ny politika mahakasika ny fametrahana ny birao vonjimaika ny hery vaovaon'i Madagasikara amin'ireo distrika eto Antananarivo sy ny manodidina. Ny fanendrenan'ny HVM Tsimondranony no antony orakoraka sy ny sitsoka ny ainga tetsy amin'ny kianja mitafiny Mahamasina. Raha ny vaovao nangonina teny toerana, mpanao politika efa nivadibadika palitao hatramin'izay ary efa ela nangidigoditra eny Tsimondrano eny no tafiditra ho HVM indray ankehitriny. Tsy neken'ny solotena ny distrikana Tsimondrano ireo mpikambana no tendrena andrafitra ny biraon'ity distrika ety ireo noho izany ary dia niahaka teto ny lamba maloto ny dia tokony hoforon'ny filoha era-jeneralmpianina ity. Ho an'ny filohan'ny HVM, endriky ny demokrasia sy ny fitiavan'ny olona ny atoko HVM izany. Dia mahafinaritra anay ireny satria zay lazaiko teo hoe misy fahasarotam-piaro. Mety misy olona ao mety tsy mifakazo tany amin'ny fiarahamonina tany dia alamina izany. Zay mampa HVM ny HVM tsy matahotra ny reny, tsy matahotra. Tsy maninona ireny fa afaka raisina izy hoe misy inona arenina raha misy tsy mety arafina raha misy fahazoan-kevitra. Mihevitra andrombaka hatrany amin'ny toerana arivo mahery amin'ireo kominina 720 sy arivo manerana ny nosy ny HVM ary efa manomboka mitily sy mifampiresaka amin'ireo olona mikasa hirotsaka amin'ny anarany tsy miankina amin'ireny kominina ireny ankehitriny. Efa mandeha ny fanarahana mikasika izany noho ny fananany ity atoko ity bazy nampiaradia miainga vieny amin'ny vahoaka. Nanombo tanana ho an'ny rehetra izay afaka hiaraka amin'izany fijerevana ny tombontsoa ny be sy ny maro. Fijerevana ny mba hahatonga ny Madagasikara, hahatonga ny mponina, hahatonga antsika malagasy mba hanana tsaratsara kokoa satria irahantsika malala izao fahantrana mianjady amin'ny firenena malagasy ao. Raha ny kajikajy ny fitondram-panjakana izany hatreto dia horakofana HVM amin'ny kominina. Fantatro arivo ihany koa fa feno 30 ireo solombam-bahoaka mandrafitra ny vondrona parlemantera HVM eny amin'ny antenimieram-pirenena. Mazava fa mirona amin'ny fomba nataon'ny filoha-pirenena rehetra teo aloha, izany hoe lany filoha aloha vao manangana antoko politika ny filohan'ny repoblika. Ireo antoko ireo tahaka ny Arema sy ny TIM ary ny TGV izay saika vaky sy ny paritaka avokoa ary saika ratsy fiafara avokoa ny fitondrana notohanana tamin'ity fomba fanao politika ity teto amintsika. Mampamindram-panontaniana ihany koa ny hoe fanahiniana ny andrasana ny fametrahana ny atokony filoha-pirenena ve ny fampitarazoana ny fandaniana ny lalàna vaovao eny amin'ny antenimieram-pirenena. Eo amin'ny pejin'ny fampianarana sy ny diplomasia kosa indray, tsy mitsahatra hatreo ny fampiofanana CEDS na ny ivitoerana mampiofana momba ny diplomasia sy ny paikady eto Madagasikara. Izy kosa ny fanatsarana mifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara. Ho fantatra afaka andro vitsivitsy ny antsipiriny mahakasika izay. Afa-po kosa ny mpampiofana tamin'ireo mpianatra navoaka ny CEDS tamin'ireo andiany folo fanadetiny. Andiany indray mira nampitondraina ny anaran'ny Lohira Kotomalala no nanaovana fitaovam-pivavahana fisaorana an'Andriamanitra tao amin'ny Ekarandohalo androany maraina. I Lohira Kotomalala izay mahasoa ivon'ny Madagasikara voalohany tany Etazonia, Japon, Kanada ary Korea Atsimo. Efa solotena maharitry ny firenena mikambana teto Madagasikara ihany koa. 27 mianadahy andiany fahafolo sady farany no nahazo fanofanana mpitarika hifeny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny diplomasia hitondra ny fahalalana eo amin'ny sehatra iandreketany tsirairay avy. Ana manokana dia izaho zany eo amin'ny ara-tsehatra tsy miankina amin'ny fanjakana dia manam-pikasana ko hitondra ny anjara birikiko amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Dia izay nahatonga naniditra tao amin'ny CEDS ary nahomby anahy tokoa zavatra azoko avy tao amin'ny CEDS. Izaho zany ao amin'ny communication, amin'ny serasera ary amin'ny consultant anazy zany dia
manome izay azoko atao mbo hampandroso ny orinasa sy ny olona ao anatin'ny orinasa ka zay zany no tiako hitarina zany ho velariko zany zay sehatra izay dia mbo amin'ny fanjakana indray amin'ny fampandrosoana Madagasikara zany no tiako hitondrana an'ilay izy. Afa-po ny mpanofana nandritra izay 10 taona namoahana mpianatra izay. Saika efa niasa 10 taona ny rehefa nahazo azo taona avokoa, ny ankamaroan'ireo masovo malagasy miasa sy monina ny ivelany ankehitriny. Hatreto aloha, ankoatra ny fanesorana ny masovon'ny Madagasikara tany Genève sy Suisse farany teo, tsy mbola nisy ny firosoany ny fanjakana amin'ny fanoloana azy ireo. Ireto tanora ny CEDS ireto izay afaka mandray izany andraikitra izany, tsy mbola hitsatra ihany koa ny fampiofanana tahaka itony. Tonga amin'ilay tanjona ny ilana azy ireo mpianatra ireo ary izay indrindra no antony nanaovanay izao fitaom-pivavahana izao tria tsy tonga tamin'izany zay raha tsy nisy amin'ny fitahin'Andriamanitra. Najanona kaloha ilay atao hoe formule amin'izao fotoana izao fa misy zavatra hafa indray izay ho atolotray fa mijanona kely tsy ambaratelo zay kaloha mandritra ny andro vitsivitsy. Hitanareo ihany le izy fa tena moa sarotry ny tena foana le mbola noho an'ilay fampianarana fa amin'ny fomba hafa tsy efa mivoatra ihany koa ny atao firenena dia izay ny zavatra anankiray tiana hanamboarana an'ilay izy. Any Etazonia no fantatry fa hanolorana ny mari-pahaizana ho azy 20 mianadahy andiany indray mihira lohira koto malala. Eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray nanomboka ny taona 1970 nisy ny rafitra miisa 4 ny sekretera-panjakana eo anivy ny ministera ny fiarovam-pirenena misana ny zandarmarina ny Sega ny Fandimby, ny jeneraly Andriamanantsoky, ny taona 1970 ny jeneraly Bour Jean Paul no nandimby azy ny taona 2020 vokatry ny krizy nandalo teto amin'ny firenena voatery no foanana izany ka ny taona 2020 vao tavaverina indray nandray ny komandin'ny zandarmarina amin'izay ny jeneraly Ravelmanantsoky Claude izay no nimbiasa ny jeneraly Andrianazary mpitondra faha-4 arak'izany ity andeha hisotro ronono ity 4 taona mahery no nitondrany ny departemanta izany hoe tao anatin'ny fitondrana ny tetezamita no toto-saina omaly teny amin'ny toby Ratsimandrava ny lanonana fanaovam-beloma ny sekretera-panjakana eo anivy ny ministera ny fiarovam-pirenena misana ny zandarmaria teo aloha ny jeneraly Andrianazary nisy ny fanolorana Antsilava na Sabra ho marika fa manamboninaitra mitazona andraikitra ambony ary ny fanaovan-tsiny ny boky volamena izarana traikefa momba ny raharaha fitantanana. Fahiditra amin'ny pejy sosialy kosa indray isika taorian'ny fanapa-kevitry ny komina Antananarivo renivohitra namindrany ireo mpivarotra amoron-dalana manodidina ny 500 eo amin'ny lalana eo anelanelan'ny pavion Analakely dia mitarainy ireo mpivarotra amin'ireto fivarotana ireto amin'izao fotoan'izao. Tsy ampy intsony ny parkina ho an'ireo mpanjifan'izy ireo, lasa manalavi-dalana ihany koa izy ireo rehefa miatona entana raha ny nambara ny solotenan'izy ireo. Nisy ny fanangonan-tsiny nataon'ireo mpivarotra amin'ny pavion ireo mba hitadiavam-ba olana ametrahana ireo mpivarotra amoron-dalana fanampanazavana. Ny tsara ihany koa nefa no ilazanay ny etahitanay na dia hoe tsara ary ny fandaminana satria ny antony ny sécurité ny namanay eny akaiky eny zao dia efa tandindomindoza satria mpivarotra amoron-dalana zany tsy fantatra zay mifamoivoy eo raha izay faharoa manarakaraka rehefa anatitra entana koa ny mpivarotra eto an-tsena zahay zany dia lavitra be miparkina dia ho sahirana koa zay amin'izay. Fahatelo ny olona hividy entana ety raha mitondra tomobila dia ho sahirana dia anisany mahatonga ny tsy fandehanany tsena ety aminay zay zavatra izay. Eo amin'izay lafiny sosialy izay hatrany fanampian'ireo ankizy sahirana eny amin'ny fokontany sy ny fanomezana fampiofanana informatika maimaim-poana ho an'ireo olona manana fahasembana na olona manana fahasembana 200 mahery no efa nahazo fiofanana informatika ary mbola misy amin'ireo 20 ireo no anatin'ny fiofanana tanteraka amin'izao fotoana izao. Fanampanazavana. Ho fankalazana izay marika ilay fankalazana izany dia manokatra fampianarana internet maimaim-poana ho an'ny tanora rehetra izay sy connexion maimaim-poana ho an'ny tanora rehetra amin'ity fankalazana fa 5 taona ity. Raha ny informatika manokana no resahana ho an'ireo manana fahasembana na ireo izay tena navita ny informatika hatramin'ny farany eo amin'ny 30 eo fa ny eo amperiny amin'izao eo amin'ny 20 eo ho an'ireo sembana izany izay. Fa ny fampianarana internet maimaim-poana ihany kosa dia efa maromaro izany izy ireo eo amin'ny 10 mahery eo.
Eo amin'ny tontolon'ny horonan-tsary malagasy kosa indray tsy voatery hisy fananana foana akory. Nisy festival natokana ho an'ny sinema, fampahafantarana ny sinema, ny fomba fanatontosana ny sinema sy ny maro hafa no imasoan'ny ny mpikarakara ny festival Tea Movie Award ny andiany voalohany amin'ity festival ity izay ny farana androany. Fanadina hoentin'ny Jora Kotindriny. 7 taona izay no nahatongavan'ny caméra voalohany teto Madagasikara nentin'ny Alfred Massin. Nisy taona nefa tamin'ny andron'ny sosialisma dia tsy nahitana sinema teto an-toerana. Vao tato anatin'ny 10 taona nefa no tena niroborobo ny famokarana ny sinema malagasy. Efa anarivony ireo horonan-tsary miparitaka eny rehetra eny. Mbola vitsy amin'izy ireny anefa no matianina. Ilaina ny fianarana sy fiofanana mba hidirana eo amin'ny sehatry ny matianina izay. Tsy azo tsapatsapaina intsony le hoe fanaovana sinema vita eto Madagasikara fa tsy maintsy manaraka ny norma maha sinema azy. Ary raha tafapetraka moa io ravitra io izay hoentin'ny Bollywood eto dia mino aho fa ho lasa lavitra be tsika tsotra. Ho an'ity mpilalao sary mihetsika ity, ny traika efa teo amin'ny teatra sy ny tantara tamin'ny aina amanjerim-panjakana no sekoly ny anaran'ny sinema. Ny fampianarana indrindra ny momba ny sinema no tanjon'ny festival Tea Movie. Tsy misy arak'izany ny horonan-tsary ny faninana. Ny ady hevitra sy ny fampisehoana ireo fitaovana ampiasaina anatotosana ny horonan-tsary no ny bahan-toerana. Ny caméra izay efa misy hatramin'ny 100 tapitrisa maro ny vidiny ankehitriny. Ohatra amin'izany ny Sony Signal Ta8K izay mitety-bidy 507 euro na 27,970 tapitrisa ariary. Nisy ihany koa ny fampisehoana fanatotosana nataon'ireo trano mpamokatra nandray anjara tamin'ity festival ity. Roulement le izy zany mandritra ny 3 andro ny alakamisy zoma 3 sy 4 dia salon de film natao ato amin'ny KM sy débat resaka momba ny film. Ny pitsopitsony aloha misy programme ihany zarazaraina ny manodidina eny hoe inona no resahana fa zay zany no fandehany hoe exposition na film dia débat momba ny resaka sinema eto Madagasikara no tena atao amin'ny ankapobeny. Amin'izao fotoana izao efa misy ihany koa ny fifanaraha-piarah-miasa eo amin'ny mpanatotosa malagasy sy ny Bollywood izay mpamokatra horonan-tsary any Inde. Atsoatsy, isy ny fananganana école de cinéma eto Madagasikara. Isy ihany koa ny fanatotosana horonan-tsary arahana amin'izy ireo. Naharitra 3 andro ary ny farany androany ny hetsika. Eo amin'ny pejy fanatanjahantena kosa indray lalao isan'ny andrasan'ny rehetra ny anio alina izay hiakatra eo amin'ny dingana manaraka amin'ny lalao baolina kitra ampahifadalana. Amin'izao orana rahantsika ny fampahalalam-baovao izao no ifandona ny Argentina sy Belgique. Amin'ny 12 alina kosa eto amintsika no ahitana ny Pays-Bas sy Costa Rica. Famboly amin'izay pejy ny fanatanjahantena izay hatrany afaka 17 andro sisa dia andray ny lalao iraisam-pirenena indray eo amin'ny tontolon'ny basketball i Madagasikara dia ny fiadiana eo tompon-dakan'ny Afrika eo amin'ny latsaky ny 12 taona zazalahy. Efa anaty fanomanantena tanteraka ny ekipa pirenena malagasy izay hiatrika izany ankehitriny. Lalao ara-pirahalahiana maro no voalahatra hitsapana ny ekipa pirenena amin'izany ka anatin'ny lalao izay tanterana etsy amin'ny 15 amin'ny tafon'ny Mahamasina ny 7 volana Jolay ho avy izao. Fanadina hoentin'ny Miarantso. Anamafisana ny fanomanantena ny ekipa pirenena malagasy latsaky ny 12 taona hiatrika ny fiadiana tompon-dakana Afrika ho an'ny sokady zandrina na ny Afro Basket U18 izay apetra noho ny Madagasikara manombola ny aogositra ho avy izao dia hiatrika lalao ara-pirahalahiana amin'ireo ekipa goavana eto Madagasikara izay anatin'ny sokady NA ny ekipa pirenena malagasy. Lalao izay ho tanterahany etsy amin'ny kianja mitafo Mahamasina manomboka ny 7 volana Jolay ho avy izao ka ekipa telo goavana eto Analamanga no ifanandrina aminy dia ny Sebam, Gendarme ary ny Stade Olympique de l'Emirna na ny SOE. Zava-dehibe ary anisan'ny fototry ny fanazaran-tena ny ekipa pirenentsika malagasy ny fiatrihana io lalao io ary nanamafy izany ny filohan'ny Kokanina. Aminay le préparation zay ho avy io ny préparation lehibe farany zany hoe test grandeur nature zany anaovan'ireo zandritsika ireo zany match 10 mifanesy satria zay moa zany le iainany amin'ny tournoi Afro Basket amin'ny Aodisy mety isy match 4 farafahakeliny dia mety isy repos, mety misy match 10 farafabetsany dia misy repos ataontsika hoe 3 semaines sisa no fanomanana ataontsika hoe mafimafy azon'ireo tanorantsika atao. Feno tanteraka ihany koa ireo mpilalao andrafitra ny ekipa pirenena malagasy amin'io satria ho avy amin'io fotoana io ihany koa raha koto malala ihany ilay mpila ravina haitra natevina ny ekipa malagasy.
Ifarana ny 21 volana Jolay moa ny fifantsanana amin'ny lalao ara-piralahiana raha mifanindry an-dalana amin'ny famarana ny Afrobasket Tour kosa izany hoe ny 12 sy 17 volana Jolay ho avy izao ny dingana famaranana. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray voasazy manao asa an-terivozona mandrapahafaty ny filohan'ny frères musulmans miaraka amin'ny olona misa 60 androany maraina fitoriana roa no isan'ny ampangana azy ireo isan'izany fihetsiketsehana mahiryvaika ny taona 2024 androany namoana ny didim-pitsarana mahakasika izay fanadina teo amin'ny sary ny France 24. Entitra kehitriny ny fitondran'ny filoha Abdel Fattah al-Sisi amin'ny fifehezana ny asa fampiroroana ao Egypte. Feno herintaona ny nanaovan'ireo frères musulmans ny fihetsiketsehana mahery-vaika nataony taorian'ny fanonganam-panjakana nataon'ny filoha Mohamed Morsi ho fanohanana azy. Ankoatr'ireo efa nitanana teo aloha isan'ny nomelohan'ny fitsarana androany maraina Mohamed al-Baltaji filohan'ny frères musulmans ministra roa tamin'ny fitondran'ny filoha Morsi ary parlementaire roa avy amin'ity vondrona ity. Teo ihany koa ireo mpikambana hafa izay nanampitosika ny hetsika. C'est plutôt un excès de zèle, mais en tout cas, il s'aligne sur la politique du régime actuel. Il y a une répression très sévère, sans précédent, contre le mouvement des frères musulmans. Isan'ny raha anamelohana azy ireo amin'izao fotoan'izao ihany koa ny fampiasana ny fahefan'ny fitsarana ho hery famoretana. Anarivo ny ireo mpanohana ity filoha teo aloha ity no efa namony ainy. 5 sy 2 alina no efa nampijirina ponja. Anjato no efa voaheliko faty manoloana ny raharaha fitorian'ny fikamban'ny iraisam-pirenena sy ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana. Ny frères musulmans izay tafiditra tao anatin'ny mpanao fihetsiketsehana hatramin'ny taona 2024 ary nolazainy ho mpampiroro ankehitriny. Isan'ny anenjehan'ny mpitondra al-Sisi lehibe nitafika teo aloha azy ireo. Tahaka ny mahazatra rehefa sabotsy tahaka izao no narahinao ny izanam-pandarana question d'actu ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny KOLO TV amin'ny tian'io ity ary fa iny sitraka ravony arson anatin'io fandarana io Andriamanga Andry avy amin'ny Alliance Vargas resaka ny mahakasika ny arena Rabojanahary. Defa merabantsika rehetra ny tokantrano any mpanaraka ny izanam-pandarana question d'actu eto amin'ny KOLO TV amin'izao sabotsy hariva izao. Ny vahintsika ho anty androany ity dia Andriamatoa Andriamanga Andry mpandrindra nasionaly ny Alliance Vargas. Defa merabanao, defa manasanao eto amin'ny fandarana question d'actu ihany koa. Fa merabany Madame Sitraka dia merabantsika mpijery any tokantrano any koa. Isan'ny nisy ny fionam-be izay notanterahanareo tamin'ny fiandohan'ny herinandro ity. Isan'ny tena hoe nanitikitika ny sainy maro ny fanambarana izay nataonareo. Ny afatra nampitainareo moa tany amin'ny filoham-pirenena hoe tsy dia tena ampy loatra ny fampiarana ny lalàna eo amin'ny fifampitondrana, eo amin'ny resaka arena Voajanahary. Aiza ho aiza ny fahitanareo an'izay hoe lesoka tokony haren'izay. Ia. Ny fanajanonana ny trafika eo amin'ny arena Voajanahary io dia misy zavatra maromaro no mbola mila tsaraina. Voalohany le resahanao teo le resaka hoe fampiarana ny lalàna satria dia tena manana lalàntsika na amin'ny hazo zany na amin'ny resaka volamena reny zany na koa amina sokatra zany izay mafy dia mafy tokoa. Fa tsy miatra le izy indrindrindrindra amin'ny resaka raha andramena ny resahana tsy miatra le izy satria ao ny kolikoly aloha, ao ny tsy fahalalana an'le lalàna, nefa nisy ezaka nefa natao fampahafantarana an'izany. Ary ny farany ao miafina ao ambady le hoe artifice juridika ny mpampiatra lalàna ireo mpiray tsokombakomba zany tsy ampiarana an'izany. Kanefa raha ohatra raisitsika fotsiny ohatra ny bois de rose zany raha ohatra ka hoe migadra roa ka hatramin'ny 5 taona hatramin'ny maizina ireo mpanao trafika na mpanapaka zany na mpitatitra zany ka mandoa avy roeny an'le bois de rose tratra teny amin'ny zareo dia tena mampiova zavatra izay situation izay raha izay no ilazantsika azy. Misy ihany koa le resaka amin'izao fotoan'izao hoe misy ny lisitra ireo olona izay ao anatin'ny resaka trafika na bois de rose ny zava-misy nefa tsy mbola mivoaka foana izay lisitra izay. Aiza ho aiza nareo amin'ny fiarahamonim-pirenena ve ahoana ny fipetraka izay zavatra izay? Ny andraikitra fiarahamonim-pirenena aloha dia ao le hoe rôle de veille. Anisan'izany le fijerena hoe aiza ho aiza le cas. Ohatra zao misy le sambotratra reny. Manontany izay hoe aiza ho aiza ireny sambotratra reny. Mbola ngazana ve sa naverina amin'ny tompony.
misy reny hazo tratra tany ivelany reny aiza ho aizy reny ankehitriny zay fametrahana zay fantany zay amin'ny tompon'andraikitra zany zay anisan'ny asanay satria reo tompon'andraikitra ireo dia azo lazaintsika hoe tokony anao tamberin'andraikitra amintsika olom-pirenena le redevabilité zany zay ny asanay voalohany mikasika an'le anaran'olona zany iny mivoaka an-gazety zay firaisamonim-pirenena koa dia manana an'ireny anaran'olo reny ary nisy fotoana ary ny prime ministre sortant teo aloha prime ministre teo aloha nandefa taratasy mihitsy hoe efa nisy an'reto didy fampisamborana reto tany amin'ny filohan'ny repoblika kanefa mbola tsy miatra le fisamborana le olona izay kosa aloha sarotra aminay ny teny hoe raha arakotina rahabe ny manao an'le izy fa anjaran'ny fitsarana zany anjaran'ny fitsarana misy foana manko le atsoantsika hoe présomption d'innocence fa anjaran'ny fitsarana ny manangona proof raha ilainy zany manangona proof raha mbola tsisy adidiny zany manangona amin'ny proof sy mampiatra ny lalàna amin'ireo olona zay voatonontonondreo ary amin'izay fotoana izay kosa tokony isy mangarahara hoe ity marina le anisan'ny tena commanditaire satria efa raha-pirenena ity zavatra ity zany hoe izy zany tena tsy manao ny asany amin'izao fotoana izao mahatonga an'le hoe tsisy hatreto aloha mbola tsy nisy olona hoe tratra mbola tsisy olona hoe nigadraina aiza ny fahitanareo hoe tena lesoka raha ohatra miresaka amin'ireo ataontsika hoe tompon'andraikitra ireo ianao dia ao be dia be no manilika ny andraikitra ary amin'ny any hoe niatsy tsy nanao PV an-tsara niatsy mamotsitra foana fa izay atao amin'ny fiarahasamonim-pirenena zany ataoko hoe tsy antsika izao tsy hoe iza ny tompon'andraikitra amin'io hoe tsy fampiarana lalàna io fa inona ny zavatra tiantsika ho azo miatra ny lalàna ahoana ny fomba mpiarana an'izay raha ohatra ka artikla ray ao anatina lalànantsika tsy mahatonga n'io zavatra io hiatra afaka foanana fotsiny zany artikla zany andraisiko ohatra le ordonnance 2011-001 mametraka tribunal spécial Bois de Rose tsara ny raha Bois de Rose raha izay ny olana ny fisian'io tsy fisian'io tribunal io dia asorona fotsiny io artikla io dia lalàna amin'ny firenena io dia miatra amin'ny tribunal rehetrarehetra zay misy eto Madagasikara dia afaka mampiatra an'io araka ny hevitrareo hoe tamin'ny farany teo nisy an'ilay comité interministériel napetraka vahaolana tokoa ve izay fametrahana an'izay zay sa hoe inona ny tena hoe paikady tokony hapetraka eo amin'izay ady atao amin'ny fitrandrana tsokosoko ny harem-pirenena izay ny paikady aloha efa be dia be ny nisy ary nisy paikady tsara na teo aloha ary na déclaration hoe ajanona ny Bois de Rose io ary nandritra ny tetezamita dia efa nisan'io tsy any amin'ny paikady zany ny olana fa any amin'le hoe asa hiteny toerana ny mampalahelo dia izay rehefa mandeha ataontsika hoe any amin'le toerana mahafapana misy ny Bois de Rose reny dia tena mbola misy ny fanapahana vaovao mbola misy ny exportation tao anatin'ny enim-bolana tamin'ity taonty ny tratra tany ivelany dia mitovy amin'ny tratra nandritry ny 5 taona teto toerana manambara zany fa mbola misy le kolokolo matory tafavoaka zany ary manambara koa zany fa misy tsy manao ny ndraiky ny eo amin'ny fiarovana ny assistance na ny ety amin'ny ety an-tanety zay zany no azo lazaina hoe zava-misy le action zany no tena tsy ampy le fanatanterahana le volonté politique ny plan be dia be ary tsara fa le fanatanterahana azy raha io komity vaovao io nijerena dia raha ny fantatray hatreto dia tokony ho ministra daholo ny ao anatiny zany hoe tsisy afaka hialangalana tsony zany ary ministra amin'ireo ministère ny gouvernance zany hoe ny fitsarana ny gendarmerie ny polisy tokony havita zavatra raha ny taratasy zany dia tokony havita zavatra ireo fa eo tsika hoe ny paikady be dia be ny tsara fa miandry ny tena action dia ohatra hoe sanction exemplaire zay moa teneninay ao amin'ny alliance voargasy sanction exemplaire tsy fanenjehana olona be fatany fa fampiarana n'izay voasoratra ny lalàna fotsiny atao ohatra atao exemple ho an'ireo mpanao trafika aiza ho aiza kosa ary ny dingana tokony atao amin'ny resaka fiarovana ny ala satria na tiana na tsy tiana tsy maintsy hoe miainga avy any amin'ireny ala ireny ary indrindraindrindra ao anatin'ny valanjavaboary ireny andramena tapaka reny ao anatin'ny valanjavaboary ihany koa matetika ny misy fitrandrahana volamena tsokosoko
sy ny maro samihafa, inona zany no tokony hatao mba hahafahantsika miaro ny ala eto amintsika? Amin'ny ankapobeny aloha tokony hiova fomba fijeritsika satria nandritra ny taona maro tsika nampitomboantsika koa ny valan-javaboarin'izy teto amintsika. Ny zava-misy anefa dia indraindray reny valan-javaboary iny tsy mifanaraka amin'ny etaetan'ny mponina. Ny ilain'ny mponina ilay izy dia ankehitriny lasa ataontsika hoe tsy avela hiditra ao ilay mponina, mena vola kely izy tsy maharitra anazy mandritra ny taona, na mena asa kely izay tsy maharitra anazy mandritra ny taona, fa mila jerentsika, mila fananana izay vinangeza be izay zany. Ankoatr'izay mila miova fomba fijery koa tsika satria nametraka tsika amin'izay fiarovana izay, nefa ny olombelona tokony hiaro dia vitsy dia vitsy. Raha any Afrika ohatra 10 000 hectares agent forestier iray, ny tsika eto Madagasikara agent forestier pour 26 000 hectares. Zany hoe vitsy dia vitsy zany no mpiaro. Tokony fampizarana zany ny fitantanana an'ireny ala voajanahary ireny. Eo zay zany dia manentana hoe tokony relancena, averina ilay resaka famindram-pitantanana fa atao somary matihanina kokoa, ampiandraisana andraikitra kokoa ny mponina ary tokony ampidi-bolanina azy zany fitantanana ny ala zany fa tsy hoe fiarovana be fahatany fotsiny. Zay aloha zany dia efa maro be tsika miaro ny ala zany, rehefa miaro azy ilay mponina manodidina. Ny faharoa dia mbola averina ihany ilay resaka fampiarana ny lalàna. Raha misy olona manapaka ao anatin'ilay ala dia tokony hiarany lalàna izy. Fa raha ohatra izy ka manapaka ka hampandoavinao 500 ariary satria le mbola le lalàna tamin'ny taona 790 mbola ampiarinao mandoa 500 ariary izy raha tratranao dia mazava ho azy fa merina foana izy. Dia avy eo amin'izay miditra tsika amin'le resaka circuit le mafia mihitsy. Raha resaka bois de rose moa no tenena dia misy zavatra be dia be mifampiankina ao anatin'izy io. Ao le hoe misy sambo vaventy izay manao commande an'ireny bois reny, dia avy eo misy mandeha manapaka anaty ala, misy mandeha maka any amin'ny dépôt hoentina any amin'ireny sambo ireny. Zany hoe ny fiarovana ny sistany mihitsy zany, vakiana mihitsy zany le filière, tapahana le filière fa rehefa tsisy mpanafatra io tsisy olona andeha isangisangy bata hazo be avy any anaty ala ngambany, fa any amin'le mpanome hiraka mihitsy zany no tokony hajanona le izy. Izany hoe raha ny tena marina zany eo amin'ny lalàna mihitsy zany tokony hoe asipanivoana sa asipanitsiana raha hoe izay fahazahoako anazy izay. Efa misy ve ny sosikevitra avy any aminareo hanatsarana ny lalàna efa misy amin'izao fotoana izao? Efa marobe ny sosikevitra avy aty aminay, fa marobe ary anisan'ny sosikevitra nyresahantsika teo ohatra zao le fanalana an'izay article 12 ao anatin'ny ordonnance 2011-001 izay mikasika ny bois de rose. Ny fampiarana ny lalàna manko misy condition maromaro koa. Iza ny tokony olona mpiatra anazy, vo contrôler ve ireo olona mampiatra anazy ireo, redevable ve ireo olona mampiatra anazy ireo. Dia ao le resaka teknika hoe ohatrany ahoana nanamboarana an'le lalàna sao dia zavatra mifanipaka amin'ny teo aloha. Ary izay manko misy eto amintsika be dia be loatra le lalàna, misy mifanipaka dia misy koa nefa ataontsika hoe filoa, dia iny no ararotin'le mpanao ratsy, le filoa ao anatin'izay lalàna izay. Azo amboarina le izy. Reny ngambany anjaran'ny teknisiana no mijery hoe ty lalàna décret 2010-141 ty mifanipaka amin'ny loi forestière ohatra tamin'ny 97, dia zao ny fomba nanamboarana azy. Raha najanona bois précieux tsika dia tokony ampifanarahana ny code pénal sy ity lalàna anankiray ity, ohatra misy fanamboarana ohatra fa na izana jany efa azo esana ny lalàna misy amin'izao fotoana. Efa azo esana satria ordonnance izy io, anisan'ny ambony zany amin'ny resaka lalàna. Efa azo esana ary efa azo ampiarina fa eo amin'le resaka hoe ataontsika hoe mpampiatra anazy ny resaka kolokolo koa, iny koa zany tena tsy maintsy jerevantsika ny hoe ahoana ny sazo omenandreo izay efa hitapoko-pirenena fa misy corté an'ireny camion na bois de rose ireny, ahoana ny sazo omentsika an'ireo hitapoko hitam-pirenena fa ao anatin'le sambo manao embarquement an'ny bois de rose ny tompona andraiky mpanjakana sasany. Reny zany tena mila jerentsika zany ny edivana amin'ireny kolokolo ireny, ary izay ny hafatra tokony apetraka hoe ary tokony ataon'ireo ministera izay tafiditra ao anatin'le comité de pilotage vaovao
dia tsy pilotage moa fa comité interministériel azafady mamoaka ny programme anticorruption ary atao fantatry ny olom-pirenena hoe zay ato dia manana ntia edina mikolokolo ty zao mifepetra raisinay raha vao mahatratra zay raha vao dénoncer nareo dia satria zay le anjaran'ny olom-pirenena manome an'izay information zay manao dénonciation dia zao ny fimpetra raisinay. Ia, mazava dia mazava mikasika an'izay sorana ianao Andriamatoa Andriamangahandry fa hita ato anatin'ny zanam-pandaharana question d'actu. Dia izay ihany koa ny manakatona n'ity zanam-pandaharana ity amin'ity andro an'ity manome fotoananao indray amin'ny asa-potsy toy izao. Veloma tompoko. Ny fandarana almanaka sy tanànantsika no arahinao aorian'izao fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy izao amin'ny valoran-tsasany kosa no narahinao ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay iaranao amin'ny Sandra Raharjao Nazadino amin'ny tian'io ity tahaky ny isaky ny asa-potsy eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV no narahinao ny fandarana alalino aorian'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay amin'ny tian'io ity mahakasika ny vokatra osika no resahan'ny mpanao gazety Erny Rinarabary amin'ny tian'io ity dia izay ihany koa no entina metraka ny veloma amin'ny manaraka indray veloma toko.